Anarivo-taona maro mialoha ny fanisanandro ampiasaina amin'izao fotoana, izany hoe ny fanisanandro Gregoriana no efa nanisa taona sy nanandro amin'ny alalan'ireo kintan'ny lanitra ny Gasy. Mbola voalovan'ireo mpitahiry ny soatohavina sy ny nentin-drazana io fomba fanisana na fitetezana andro hatramin'izao. Noho ny fahasamihafana amin'ireo mpandinika ny fihodinan'ny kintana sy ny volana ary masoandro, izany hoe ireo mpanisa ara-tsiansa sy ireo mpanisa andro mitohina ambara ho mpanaraka isalava no mahatonga ny datin'ny fanamariana vanim-potoana ara-pomba Gasy misy mifanipaka ankehitriny, hoy ny mpitahiry ny asom-piandrianan'ny Madagasikara ao amin'ny tranobe nimerina Mbola. Ny amin'ny isa taona sy ny isa volana ary ny isa andro dia ny Gasy zany raha ho an'ny razamben'ny merina dia manana ny azy manokana mihitsy izy zay tsy nalaina tahaka avy any amin'ny arabo na avy any amin'ny europeana na avy any amin'ny amerikana na avy any amin'ny zareo aziatika raha ohatran'izao ny fomba nentin-drazana ny fiandohan'ny isa taona eo amin'izao tontolo zao dia fanisana taona ny zareo romanina tamin'ny papa Jules zany na hoe ny calendrier julien zany, dia nen'ny egyptianina koa eo, nen'ny Gasy eo, dia nen'ny israelita ny israelianina eo, dia nen'ny kristianina eto. Tsy mitovy mihitsy reo zao, fa nahalavitra be mihitsy. Ny taona zéro tamin'ny kristianina dia efa 7 telo arivo taona taty aorianany point zéro ny israelianina. Dia ny taona zéro tamin'ny kristianina zany hoe ny nahatirahan'ny Kristy efa 4 arivo taona taty aorianany ny sin'ny Gasy teto amin'ity nosy tikatra, ary ny Gasy teto amin'ity nosy tika fa nanisa sy nanana fanisana taona. Ny calendrier julien zany zay dimbiasan'ny calendrier Gregoriana amin'izao fotoana zao efa 704 arivo taona taloha nahaterahan'i Kristy zany ny calendrier julien. Zay no fahalalan'ny razamben'ny merina azy zay voasoratra ho amin'ny riban'ny razamben'ny merina. Zoro firarazana zany amin'ny merina sy ny razamben'ny merina dia misy 700 zoro manan-kery. Ka ny point zéro amin'ny zoro firarazana zany io le avaratra tsy nanana io. Miala eo zany dia mihodina amin'ny verina eo dia miisa 800 zoro firarazana io. Ka zarain'izay zany ny taona zay manomboka eo amin'ny fizaran-taona, lohataona dia fahavaratra dia fararano ririnina. Fa tsy mizara efatra araky ny fizarana iny fampiasan'ny razamben'ny merina azy na ny razambenay zany, satria misy ny sasany moko milaza fa tsy mitovy ny zavatra napetraky ny razany. Misy zoro 270, misy andian-kintana 270 zay mifandimby manjaka ao anatiny io zoro 700 io. Ty fizaran-taona efatra ty zany dia mbola zaraina 5 io ho an'ny razamben'ny merina, ho an'ny indrindrandrindra ho an'ny tranobe fahabola zany. Dia ny apahadimy voalohany dia 270 zany hoe 270 faharoa, 270 fahatelo, fahaefatra, fahadimy, safia tapitra no teteziny le zoro firarazana zany ny taona ray amanontolo. Io zany no tsy mampitovy amin'le fanisanandro Gregoriana, satria ny fanisanandro Gregoriana zany mitazona an'ity fizaran-taona efatra ty ihany, dia io ihany no mivadibadika eo mandrapahatapitra ny taona. Fa nen'ny razamben'ny Gasy mbola mizara 5 ny fizaran-taona efatra io. Tsy mitovy ny fanisana taona satria ny eo amin'ny fihodinan'ny sikla zany nen'ny Gasy nen'ny merina dia misy zany ny fihodinana na sikla de 36 ans zay 970 taona zany zay mifandray tsara mihitsy amin'ny anjakan'ny andro fito. Karaha zay 970 taona zay anjakan'ny andro fito dia manjary manome taona 270 taona zay. Zay le izy efa manomboka miditra eo amin'izay zany ny fanjakan'ny andro fito. Kanefa zay andro fito zay dia misy mahasamihafa azy mihitsy amin'ny andro fiton'ny calendrier Gregoriana. Fa ny filaharan'ny andro Gasy zany sy ny andrazambenay dia alakamisy no
fiandohan'ny andro dia talata dia lahady zoma dia alarobia dia latsinainy farana sabotsy ny zay ny andro gasy tsy manana fahefana hanao an'izay sy hianatra na andalina an'izay ny vahoaka tsotra fa tsy maintsy ny manana ny antony ao anatin'ny tranobe any sy ny tandapa ary ny mpanjaka zany no mampiasa an'izay eo amin'ny tondrana ny tany sy ny fanjakana sy ny vahoaka fa nanamboarana kosa rehefa tateoriana tonga teto Madagasikara ny arabo zany ny antalaotra sy ny anakara rehefa tonga taty sy ireo foko hafa marobe avy any amin'ny firenen-kafa zany dia nanamboarana calendrier ho azon'ny olona ampiasaina sy iainana andavanandro na hoe calendrier officiel zany dia ino natao fanisanandro ampiasaina amin'ny anosanan'ny vahoaka izy zany ny atao hoe calendrier isalava fa ty calendrier nresantsika teo ty zany sy ny fanisanandro sy ny fitetezanandro nresantsika teo aloha io zany tsy isalava io zany tena calendrier scientifique io sady misy fanisana ara-pahamasinana zany io ara-fampiasana hery zany hoe ny hery any amin'ny abakabaky ny lanitra sy ny abakabaky ny tany mandrakotra ny tany zany dia verina fa misy fanahy tompony ary misy fanahy mitondra azy ihany koa sy mife azy ny isa volana zao ny itovizana amin'izareo antemoro dia eo amin'le hoe andro naninana zany hoe tsy nanandray andro tsy nanandro andro jusqu'à hatrany amin'le hoe 7 andro na tsy nanany volana ka dia varamroapolo andro na tsy nanany volana fa ny volana ny isa volana zany amin'ny merina le jour firarazana 13 ihany no teteziny ty vola ty dian'ny volany ty fa ny mahasamihafa azy amin'ny dian'ny masoandro zany ny dian'ny masoandro zany dia mandingana jour firarazana anankiray izy ao anatin'ny ray andro zany hoe ao anatin'ny 24 heures zany fa ny volana ao anatin'ny 24 heures dia mandingana jour firarazana 12 sasany zany hoe mandingana 12 degré 14 eo zany ny volana fa ny masoandro dia manao 1 degré isaky ny 24 heures zay no mahasamihafa azy io le jour 13 ao anatin'ny jour firarazana digadigan'ny volana sy ny masoandro misy antoko-kitana sy andian-kitana mirafitra tsy mihetsika any amin'ny abakabaky ny lanitra sy abakabaky ny tany ka ny hery afafin'io andian-kitan'io mankaty amin'ny volana zay mandrakotra ny volana dia io ihany koa no alefan'ny volana mankaty amin'ny tany zay mandrakotra ny tany zay tsy azo hitifirana mihitsy fa tsy maintsy miaina amin'izay zavaboary rehetra eto an-tany zay no mahatonga ny volana tena verina zava-dehibe fampiasana azy io zany dia zavatra anomerina manokana io fahalalana ny fipetraky ny andian-kitana ao anatin'ny dian'ny volana io raha vao tafiditra ao anatin'ity jour firarazana ao faha-13 andro na sy nanany volana ty katra ny volana vao tapitra dia tena atahorana mihitsy satria manino misy kitana raiky amin'ny 30 ao anatin'io jour firarazana io ary zay tena mavesatra dia mazevatra mihitsy eo manko nle fiteny eo le tenen'ny razamben'ny merina hoe maty volana hitanao maty mihitsy io fiteny azy tapitra tanteraka zany izy eo dia iverina ndraiky fa tsy nanany volana manaraka ny razamben'ny gasy zany zay merina no resahany eto dia nahaina nyrafitra mihitsy ny fipetraky ny titantikatra eo amin'ny fipetraky ny jour firarazana anankitelo eny indray dia miabakabaky ny tany zay atao hoe zodiaka dia mizara 13 mazava tsara iny aminay dia ny anankiray any amin'ny abakabaky ny lanitra na atao hoe vandanitra dia ny ray moa zany dia tia tany zany hoe ohatra hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray na eny akiantso ino mamaritra ny antsinanina antsimo andrefana varatra na hoe atsimo antsinanina varatra andrefana sy ny sisa zany